vao manasongadina ny trangam-piarahamonina indray kosa ary dia namozana hain'olona indray ny liloloza-pifamoivoizana izay niseho tetsy amin'ny lalan'ny diginy maraina teo. Raha ny voalazana anaty maso moa dia ny fandehanana mafy no nitarika ity loza-pifamoivoizana ity. Olona iray ny maty ary roa naratra mafy vokatry ny loza-pifamoivoizana nitranga teny amin'ny diginy maraina teo. Loza-pifamoivoizana izay vokatry ny fifandonana teo amin'ny fiara tsy mataho-dalana iray tamina sarety. Ankoatra ny fandehanana mafy, ny amamon'ny mpamily n'ilay fiara no nitarika ny loza-pifamoivoizana araka ny tatitra nataony mitondra sarety. Nitonga avy ao aoriana izy tsy nandrehatra jiro nefa izay nisy jiro. Roa no naratra, dia iray izao maty. Any lasa nentina tany amin'ny hôpitaly. Tany amin'ny hôpitaly no maty. Dia nimpoka io misy maratra. Tapaka ny tonga. Mbola lasa any amin'ny hôpitaly any izy. Izy tsy naratra. Izy mamy. Satria vao voay dia mivoaka daholo ilay olona telo. Dia ilay olona telo nanamarina anazy fa mamy izy. Olona manaraka fijaboana eny amin'ny hôpitaly no maratra tamin'ity loza-pifamoivoizana ity, ka ny iray dia miady amin'ny fahafatesana.